mikorontana izao tontolo izao, sarotra ny fifandraisana eo amin'ny samy firenena, manjaka ny fitaovam-piadiana, ny ady ankafetsena sy ny fanambakana amin'ny sehatra samihafa, sahirana ny vahoaka, ao ireo alaim-panahy hifikitra amin'ireo fanantenana manotoka, atao mizana tsindrinila ny tany hany ka tsy maro toerana ny tranobe iombonana. Ao anatin'izany dia tsy sasatra mitady lalana ireo tsara sitrapo, ireo manao samaritana tsara fanahy ary tsapa fa mbola tsy maty ny fanantenana. Fa ao anatin'izany rehetra izany, any anivon'ny olona any dia misy ireo mpiarabelona amintsika very fanantenana sy mitolona amin'ny eritreritra hamonon-tena ary tsy vitsy ireo mamoy ny ainy. Mety ho fakam-panahy ny famonon-tena kanefa mety ho fanapahan-kevitra samirery noho ny fahantrahana, ny ankiviana, ny tebotebolalina, ny tahotra sy ny ahia, ny tsy fahitana vahaolana, ny fikorontanana sy ny fahaketrahana ara-tsaina samihafa. Adidin'ny Eglizy ny mitondra fanantenana ho an'ireny ondry very fanantenana ireny. Izany indrindra no ivavahana amin'ity volana novambra ity ho an'ny fiarovana ny olona amin'ny famonon-tena araka ny fangatahana mpanaovan'ny Papa Léon XIV. Taratry ny fahantrana lalina ny fahaverezam-panantenana sy ny foronana amin'ny famonon-tena. Ambeny tenin'ny Eglizy ny fitiavana manokana ny mahantra sy ny fampikasoana amin'ireo madinika. Zary famantarana ara-panahy antsika ny fisian'izy ireny. Hoy ny Papa Léon XIV ao amin'ny fanentanana apôstôlika Dilexité manao hoe: raha ny marina dia tsy mba asokajy ara-piaramonina ny mahantra fa ny tenan'i Kristy mihitsy. Fa i Jesosy mihitsy no miantso ireo vesara-pahoriana hanatona azy mba ahita fiadanana ao amin'ny fony masina. Mankanesa ty amiko ianareo rehetra izay mitondra fahoriana sy mavesatra-entana hoy izy fa hanamaivana anareo aho. Ny feonantsika amin'i Jesosy sy ny fifanerasarana aminy dia manova ny fontsika hitovy amin'ny azy sy mahatonga antsika olon'ny fangorahana, anakaiky ireo taona angarany vintana sy sedrain'ny fiainana ary mila moy fo mba ho resy lahatra izy ireo fa fanomezana avy amin'Andriamanitra ny aina. Iraina isika hamonjy sy hankahery ireo mieritreritra hanafoana ny fisiny. Ny hoe mankahery dia manohana sy manarina, mity sy miahy ary mampirisika ny fiarahamonina handray sy hiaino azy ireny. Ny asa fangorana toy izany no entintsika manasitrana ireo ratra-po sy ratra-panahy mba hananandray ny hafalian'ny fiainana. Tokony hifarimbona isika hikaroka izay fomba tsara indrindra hanohanana azy ireny ara-tsaina sy ara-panahy ary ara-materialy, mba hiavao ny fanantenany ary mba ho tsapany fa misy lanjany ny fiainany na dia mandalo fisedrana aza. Ny ezaka ataontsika amin'ny fanohanana ireo izay mila antsika eo amin'ny fiarahamonina dia manampy azy ho faly amin'ny fisiny sy hivelatra amin'ny fiainana. Ny fanantenana mafiorina izay mamelona antsika isan'andro miatrika ny fiainana sy zaraintsika amin'ny hafa dia atsapahan'izy ireo ny fitiavan'Andriamanitra sy alalany ny anjara fiainany, mamelona sy manentana azy hikaroka fomba hanorena ny tontolo tsaratsara kokoa sy mendrika ny maha-olona. Mpivahiny ny fanantenana isika, irana hitondra fanavaozana miorina ny fangorahana ny hafa, indrindra ireo izay mila ho rendriky ny onjam-piainana. Ny fony Jesosy malemy fanahy sy be fitiavana no mampianatra antsika hanova rafitra, angoraka tanteraka ny olombelona sy hamindra fo, hamonjy sy hanasitrana toy ny nataony teo anivon'ny fiarahamonina hatrany amin'ny lalan'ny Kalvery. Raiko avelao ny elony fa tsy fantan'izay ataony, hoy Jesosy. Hivavaka ary isika mba ahita ny fanohanana sy ny fiahiana manokana ary ny fitiavana ilainy ao amin'ny fiarahamonina misy azy ireo izay mitolona amin'ny eritreritra hamonon-tena ary mba hisokatra amin'ny hasoan'ny fiainana.